Sabotsy fa 12 ny volana Desambra Vaovao Mbs Sabotsy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovaon'ny MBS miaraba tombo klasy tombo vavy ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany isataratsika ny vaovao aro amin'ny androany dia makasika ny fifidianana hatrany mitaky ny fampiatona ny famohana ny vokatra avy eo anivon'ny CENI ny K25 amin'izao fotoana izao satria ho azy ireo dia manakorotana saim-bahoaka io vokatra io nefa tsy mifototra amin'ny tena zava-misy marina andeha rahantsika ary ny fanampim-panazavana izay entina Andriamatoa Benja Jenoarso. Ny zavatra hitanay tao anatin'ny fotoana fohy dia tsy manana PV taratasy tena izy ny CENI mamoaka ny vokatra io fa sary no ananany ary faharoa izahay manana profo amin'izao fotoana izao fa misy famenona PV vierge vita soni ao amin'ny ao Mahamasina dia noho izany antony izany dia mangataka izay amin'izao fotoana izao ajanona ny famoahana voka-pifidianana ao amin'ny CENI satria mianga amina zavatra tsy mari-pototra taratasy tsy mbola feno ara-dalàna ary misy sary izay efa namboarina no mahatonga ny zavatra io ka tsy mitombona izany ny fahitanay ny filalaovana kirakirana isa azo ny candidat tsiraray avy raha miaingy amin'ireo fototra ireo noho izany hentitra be izahay miteny hoe ajanony ny famoahana vokatra ao amin'ny CENI. Maro ireo olon-tsotra olom-pirenena no mitaraina fa tsy mangarahara sy tsy araka ny tokony ho izy ny voka-pifidianana anisan'izany ny vahoaka miaro ny safidiny androany dia ny fampitona teny amin'ny magrobeoririky izy ireo naneo ny heviny ary koa nanao fanamarinana bebe kokoa mahakasika ireo tsy fetezana mitrangana anoloana fikarakarana ny raharaham-pifidianana anory fitiavana sy erzora zaonarivony. Itakiny sy ny fanisambato isaky ny birao fandatsambato ny vahoaka miaro ny safidiny mba hizotra amin'ny tokony ho izy ao anatin'ny fangaharahana tanteraka ny fikarakarana ny voka-pifidianana. Marina moa fa vahoaka tsotra tsy ahitana ny zanak-dada na timana ao anatin'ny K25 ihany ireto miraina ireto fa vahoaka olom-pirenena miaro ny safidiny manohana an'Andriamatoa marika ravalomanana. Miantso ny eo anivon'ny CENI ny SRMV izy ireo mba hanao ny asany amin'ny ara-dalàna sy amin'ny fahamarinana. Za zany renim-pianakaviana tsotra nandray anjara tamin'ny fifidianana ary mifidy dia ny teniko zany mba mangataka ny CENI olona mananjanaka nareo manataranaka mba eno io vahoaka fa iza dia finaritra ny hoe volana hoe olany fa ny safidinay vahoaka zany nitakinay avoay ny tena marina. Kasika ny zavanitranga teo amin'ny birao fifidianana teo amin'ny okotany andota-penaka 2 izay joroko Vaovao leto fa ny zavatra nisy marina no zavatra olazaiko sy olo-tantaraiko ary angatahako fanazavana marina aminareo tompona andraika satria voalohany dia nisy an'izao zavatra izao nisy olona mitondra batsa staff numéro 13 mitety ny birao fifidianana ary na resaka maharitra momba ny zavatra zay olo tsy fantatra nao programma na inona nisy koa tao mifanidina bureau du vote hoe tsy fantatra natao inona ka rehefa nangatahana fanazavana sy nitenenana dia hoe petrahanao fa tsisy diranao zao. Miantso ny CENI atsaharo ny manipulation ataonareo, atsaharo ny fraude massive ataonareo, atsaharo ny bulletin précoce ataonareo. Raha photocopie avy any province no ataonareo samy leo crise tsika samy leo crise tsisy anaiky tsony eto avoay fotsiny ny valim-pifidianana madio fa marika ravalomanana no mitarika fa tsy raha joely. Mitodika amin'ireo ao amin'ny CENI zany olo-dehibe ianareo reo olona manakaja olona manapahaiza dia mitodika aminareo reo zahay vahoaka mba hajaony safidinay mba avoainy marina dia kotio isaky ny bureau de vote io vato azo ny candidat 25 io fa tena misy alatra be mihitsy zany izy ka dia zay mba iangaviana aminareo CENI ireo Monsieur Dauphin 23 tonga eto Antananarivo milaza ny tena zava-misy satria mi be dia be zany voka-pifidianana amin'ny bureau de vote tany aminay niova rehefa tonga taty amin'ny CENI foibe ohatra hoe tany Betioky be dia be ny olona ny fidian'ny président Ravalomanana nefa araky ny hitatsika rehetrarehetra 100% ny any
ny a numéro 13 zavatra tsy normal igny be dia be koa ny karapanondro sandoka tany aminay sy karapifidianana sandoka ka miteny zay manome hafatra ny seny ninina fanazavahanareo ninina zavatra teneninareo lainga daholo reny aminay satria ny résultat zay avoakanareo tsy mangarahara fa maninona moa zany eto Antananarivo akaiky tsy mivoaka aloha fa ny any Betoky mivoaka aloha ny anandroy mivoaka aloha ny any faritra hafa mivoaka aloha Satopoko dia rempianakaviana manana taranaka za dia rempianakaviana petraka eny faritra ivako eny faritra fahenina manana taranaka manazafy kely ny zany ny afatra tiako ampitaina amin'ny seny dia tsotra tsy fehezina ihany hoe aoka nareo seny anao ny asanareo ara-dalàna satria mba nisy ihany ny vahoaka ny any ambany tanàna raha nianatra topoko fantatra fa be ny anao malita amin'ny zavatra io betsaka amin'ny fangalaram-bato seho eraky ny bureau de vote izahay tsy misalovana ny anjaran'ny seny fa kosa izahay dia miaro ny safidinay sary-piaro amin'ny safidinay tsy karitry ny vahoaka miaro ny safidiny mantsy fa nisy ny tsy fitezana mitranga amin'ny raharaha io ohatra amin'izany ny tany amin'ny commune Betoky district ny Toliary faharoa nahitana fa voa atitra mialoha teny anivon'ny seny ny vokatra avy any an-toerana raha toka nahitana fahatarana ny teto andrenivohitra raha ny fanazavana toy izao ary ny hevitry ireo vahoaka zay dia vahoaka zay nifidy any président Makaravalmanana sy reo mpombazy ihany koa sy ny ao arinany ny antony atongavana eto dia misy zay solotena reto mitondra ny fitenenana tsirairay avy aneo nevo mahakasika an'izao raha misy eto amin'ny firenena zao aoriana izao fitokonana teny amin'ny magro beoririka izao dia fampitaona eny amin'ny seny ny vahoaka miaro ny safidiny hijery ny tena zava-misy marina ary aneo ny fitarainana tsy petra-potsiny amin'izao fa anao ny fampitahana na ny confrontation eny amin'ny seny ny K25 manomboka izao be loatra ny tandrevaka sy ny fanararaotana ary indrindra ny fanodikodonana saim-bahoaka ao anatin'ny fanangonana sy ny famoahana ny voka-pifidianana omaly alina ny tonga teny amin'ny folobe ny seny ireo solotena ny candidat Marika Ravalomanana tonga nijery ny fomba fiasa sy ny zava-misy marina ao anatin'izao raharaham-pifidianana anjakany ny osika izao Edena Eliasy Mathieu Prancy tsy angina manoloana ny raharaha maloto ao anatin'ity fifidianana ity ny K25 anomboka eto ny fampitahana ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato izay kirakiray ny seny tonga eto amin'ny seny moa zany zay amin'izao fotoana zao manaritra taratasy mametraka fa hanao confrontation ny candidat 25 mameloka izao ny antony dia tsotra ihany eninay tamin'ny solotenay teny seny zany fa ny résultat zay mivoaka hatramin'izao tsika amin'ny teny zao dia sur la base na PV scanné kanefa io PV scanné io mihitsy zany no tena manahirana satria ireo no miainga avy any amin'ny CED makany amin'ny district zany miala avy any amin'ny SRMV any izay enina eraky nitatitra marobe amin'izay azonay eo amin'izay fotoana izay no ahafahana manova an'ireo PV zay tonga aty ka izahay zany moa zany dia nangataka androany hoe aleo aloha confrontenay ny PV apelatananay sy ny PV scanné satria fantatra zany vao zao ariva zao vao tonga ny PV réel ny PV physique amin'izao fotoana zao ny dikan'izany zany ny résultat zay alefa amin'izao fotoana zao dia mbola tsy confronté mihitsy tsy ny voka-pifidianana irery ihany no aray maso akaiky fa ireo fitaovana rehetra ampiasaina nandritra ny fifidianana iny dia hojerena tsirairay izahay hijery ny matériel nampiasaina tamin'ny fifidianana inona nampiasaina amin'izany dia bulletin unique zay ny tsy maintsy misy souche ary misy numéro de série tiana hita hoe firy ny bulletin unique nampiasaina atao bureau de vote ray firy ny ambony zay tsy nampiasaina zay tsy maintsy verina aty amin'ny seny satria taloha zany no tsy naverina aty fa zao tsy maintsy averina aty daholo ireo zavatra ireo miampy an'izany liste électorale hijery an'izany rehetrarehetra zany no antodiana eto tsy maintsy manao fangatahana eny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana nefa vao afaka manatanteraka ireo fangatahana ireo ny K25 araka ny fifampiresahana izy ireo tamin'ny filoha lefitry ny seny omaly alina
ny lalàna hono mametra fa any amin'ny manao demande manao requête any amin'ny HCC aloha zahay dia mahazo didim-pitsarana any vo afaka miverina mijery an'ireo bulletin unique nampiasaina ny sosy bulletin unique sy nampiasaina ny liste mpifidianana satria fantatra fa amin'ny toerana maro zay nahitana ino moa zany mpifidy 100 isan-jato zay tsy azo eritreretina mihitsy ho marina zany dia maro be ny liste électorale ny soniavy olona vitsivitsy ary ny fenona ny nanao bourrage-na urne zany moa zany tsy ny voka-pifidianana akory no toerina ao anatin'izao fa ny voka-pifidianana no kirakiraina tao anaty hosoka sy alatra no tsy maintsy andraisana andraikitra toy izao ho iatrany avy eo anivo ny K25 tsy maintsy arovana ny safidim-bahoaka fa tsy avela ho very anjavany fotsiny hatreto dia miandry ny fanapa-kevitry ny HCC amin'ny famaliana ny fangatahana momba ny fanaovana ny fampitahana ny voka-pifidianana fa manoloana izay osika misy izay hatrany dia nitohy ny fanaovany avy eo anivo ny K25 ny confrontation teny amin'ny CENI androany manana ny PV taratasy ny K25 ary ny fahitany fa tsy mitovy ny vokatry ny CENI sy ny avy eo anivo ny QG no antony anaovany K25 ny confrontation fitakinany fahamarinana fotsiny ihany araka izany no ataony K25 sy ny pomba ny candidat marika Ravalomanana Vaovao tateriny Jessica Miray sy Rivo Rajaonarivelo. Miariary amin'izao ny alatra misy tamin'ity fifidianana ity na teo aloha na nandritra na tao aorian'ny fandatsaham-bato. Manjaka ny alatra bevava fa indrindra ny alabato sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka ataony candidat laharana fahatelo ambin'ny folo. Toy izany ny vokatra avy ao amin'ny boriboritany fahaenina izay nolazaina fa nandreseny ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo saingy ny mifanohitra amin'izay no misy. Tsy ny tao amboriboritany fahaenina ihany no nahitana ity tranga ity fa saika manerana amin'ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy. Tsy anaiky ny anodikodinana ny safidim-bahoaka araka izany ny K25 ka nanao ny confrontation na PV teny amin'ny CENI izy ireo andro any ariva. Efa fantatsika fa trany am-pendohana mbola tsy nanomboka akory fifidianana dia fanteny zay hoe tsy tony fepetra anaovana an'ity fifidianana ity raha tsy resaka fa tsy misy mpifidianana fotsiny. Rehefa nandeha ny fifidianana dia efa hitantsika zany fa BDB ny osika, BDB ny fampiasana ny bulletin précoché, BDB ny fampiasana karapifidianan'olona, BDB ny osika tamin'ny fanamboarana karapifidianana sy karapanondrom-pirenena reny. Zay zavatra rehetrarehetra zay zany hita taratra amin'izao fotoana zao hoe misy valim-pifidianana zay hafahafa ary ny fomba famoahana le valim-pifidianana tato mihitsy no mahatonga ilay miteny hoe aleo ity asiana fanaraha-maso farany akaiky. Marina fa misy zavatra mety tsy ho tratranay any amin'ny SRMV rehetrarehetra eraky district any kanefa ny valim-pifidianana zay hoentina eto anatrehan'ny CENI dia miainga avy any amin'ny SRMV izay hoe PV scanner no nidoboany ka izay kinefa ny maheno fa maro be amin'ny alalan'ny sotenany amin'ireny SRMV reny fa maro ny fanovana ny valim-pifidianana anivon'ny SRMV makaty amin'ny CENI. Hitanay taratra zany amin'ny voka-pifidianana mivoaka eo ary ny fimenomenona ny olona rehetra amin'ireny toerana reny izay miteny hoe tsy io ny valim-pifidianana tary dia mitonga amin'izay zany zay amin'izao fotoana zao hoe manana PV fizika izay dia ireny no kirakirainay ho entinay aty. Ho hitantsika eo zany hoe fa misy maromaro no hita hoe tsy mifanaraka amin'ilay voka-pifidianana avoaka fa dia ho hitantsika eo zany hoe ohatrin'inona ny envergure na ny abetsahany moa zany fomba fiteny anazy. Misy ary tena misy ny fitanilana teny anivo ny birao fandatsaham-bato. Toa ohatra n'ireny délégué-ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo reny avokoa ny birao fandatsaham-bato rehetra ka izay tiany natao no natao ary tsy nisy nietsika na ny CENI na ny fitondram-panjakana. Dia anisan'ny mandataire nitsolitenan'ny candidat 25 tamin'ny tao amin'ny SRMV nandritry ny aliny taorinan'ny fifidianana. Dia ny zavatra tsikaritra zany tamin'izay vao tonga tamin'ny toerany io raha ny présenté an'ilay mandat zay hoe izahay nitsolitenan'ny K25 anara-maso ny valim-pifidianana ny acheminement ny PV sy ny pli rehetrarehetra dia natositosiky ny PCED zay hoe tsy mahazo makatonareo. Dia rehefa nefa zay manana mandat mazava tsara mihitsy dia afaka mandataire anay dia manana fahefany zay hijery ny zavatry ny PV zay tonga hoe misy diso tsisy diso mifanaraka tsara amin'ny feuille de dépouillement zay tonga ve manaraka ny comptage des voix zay ataon'zareo eo ve manaraka tsara ny hoe les PV ve
mitovy tsara amin'ny PV zay tonga ve nataon'zareo saisie sy alefana aty amin'ny CENI. Dia rehefa vao manatonatona ny ordinateur zay dia roa andro zareo mihitsy hoe miala teo, tsy mahazo manakaiky loatra, tsy mahazo makeo nareo, tsy mahazo mandray noty, tsy mahazo maka sary, tsisy ninina azo nay natao mihitsy nandritra n'iny alina iny fa dia atositosika foana zahay solotenan'ny K25 anefa misy solotenan'ny candidat numéro 13 dia raisin'ny zareo pitsikitsikina daholo ny délégué izay tsisy afa-tsy anankitelo fotsiny aloha. Ary koa reo olo ireo afaka maka sary PV zay tiany alaina, afaka manana accès mikirakira dossier eo akaikin'ny SRMV zay nefa tsy mahazo mikitika ninina mihitsiny. Ny angatahany izany eto dia ny amoahana ny marina. Raha ny tsapa dia tahotra ny candidat Marc Ravalomanana avokoa no anaovan'ny candidat laharana 720 izao alatra miompampana izao. Dia izao ve izany no hitondrana ny firenena? Vao tsy eo amin'ny fitondrana akory dia miariary sahady ny alatra sy ny tsy fanarahan-dalàna. Fa manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osika ary ny alatra nisy teto amin'ny firenena nandritra ity fotoam-pifidianana filoham-pirenena ity dia efa maro ny pirofo voaray eny amin'ny QG-ny K25 eny Belera amin'izao fotoana izao. Mazava araka izany fa tsy madio ity fifidianana ity ary tsy madio tahaka izany koa ny fironana avoakan'ny CENI amin'izao. Arahintsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ary ny pirofo anisan'ny voarainay eny amin'ny QG Belera nandritra ity fotoam-pifidianana ity. Efa nodradradradraina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS hatramin'izay fa tsy mangarahara ny fizotra ny fifidianana filoham-pirenena sady tsy mangarahara no feno alatra sy osika. Efa nanontaniana ihany koa ny CENI sy ny tompona ndraiky mpahefana maro teto amin'ny firenena mikasika ny fepetra ho raisin'izy ireo saingy tsy nisy hatramin'izao fa mbola milaza ny hanokatra fanadihadiana avokoa. Raha ny pirofo dia efa maro ny mitohaka amin'ny tenda voaray. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny nitranga tetsy amin'ny SRMV eo amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina niala ny fifidianana ny 7 ny volana Desambra teo. Ny zavatra tena nisy tao n'enregistrena ihany reny PV izay sokatra tao anatin'ny SRMV reny zany. Ihany koa ny piasan'ny CENI izay nahitanay vola be. Briky anankiray moa zany tena tazanay maso ary nananay pirofo zany nazahoanay sary maro tena mbola tabatra CENI tao anatin'ny SRMV zany tao amin'ny CENI. Sy ny tao amin'ny SRMV Mahamasina ihany no nisy ny alatra fa toy izao ihany koa no nitranga teny Ambohimanarina boriboritany fahaenina. Nisy mihitsy aza ny fikasihan-tanana toy ny fanaon'ny mpiaradia amin'ny candidat laharana 720 hatramin'izay. Ndresy numéro 25 ary rehefa nandresy numéro 25 dia nitrangan-javatra amin'izay dia izao no vonoiny indray reo pomba ny dada teny misy telo izy ireo no naratra araka izao certificat médical izao azo jerena eny toerana hoe ohatrin'ina ny ratra na azo andreo zanak dada ireo. Izay no profentinay fa tsy mataty resy ny candidat numéro 13 efa mangalatra mbola tsy maharesy ihany ary rehefa resy dia tsy mataty resy dia manainga ny vahoaka malagasy izahay manainga ny boriboritany fahaenina aza matahotra azy aza kivy fa ny marina tsy ho fatina ovinana oviana. Santionany amin'ny pirofo hita tamin'ny alatra nisy tamin'ity fifidianana ity ihany ireo naseho antsika ireo. Midika izany fa mitaky ny fahamarinana ny avy amin'ny K25 tsy fitiavana ambolokorotana akory fa mitaky ny safidiny ny vahoaka. Manoloana ny famohan'ny CENI ny fironana amin'izao izay mampamitram-panontaniana ny maro ny fomba fiasany dia nanontany ny hevitry ny olom-pirenena ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Nitovy avokoa ny fanehoan-kevitra mitongilana ny CENI ary tsy mazava ny fomba fiasany. Rahantsika ary ny makasika izay. Atezerana aya ireo no mameno ny endriky ny olona sendra nanontanianay androany manoloana ny famohan'ny CENI ny fironana. Ny fironana nefa no mitarika amin'ny famohana ny vokatra vonjimaika sy ny vokatra ofisialy. Ny ray ny hevitra tsy mangarahara araka ny dradradradrain'ny CENI ny fomba fiasany fa misy ny fitanilana sy ny tsy araka ny rariny. Tsy anaiky ny anaovana azy ireo tsindry azo leny intsony araka izany ny vahoaka sendranay androany fa hiady amin'ny safidiny izy ireo fa fantany izay no safidiny. Ny vokam-pifidianana aloha dia hita mazava tsara mihitsiny fa voavidy ny andro rajoelany CENI
tena tsy mamoaka zavatra madio mihitsy ny seny jerentsika fotsiny a tamin'ireny hoe anao débat reny izy mianaka aolakolaka teo le zavatra asina tsy asina tsy asina asina mpanaraka tsy asina mpanaraka zany de midika aminay a fa voabaiko ny andro rajoelina mihitsy ny seny koa miangafy aminareo seny izay vahoaka K25 tompoko mitazononareo amin'ny fahamarinana fa raha ny fahamarinana no tazominareo a lasy ty firenentsika ty fa raha i andro rajoelina mibaiko anareo sanakarama vola be aminareo a tsaro fantaranaka faramadibinareo no andrainy kioany za manokana misy olona niosoka satria zao ny zavatra misy za dia tao amin'ny comité de vigilance ny alarobia ambony loha ary nanaramaso hatramin'ny voalohany ny olana fotsiny tsy tonga amin'ny badsa zay tonga amin'ny savolitaka tao dia nangataka hoe karapanondro zay tsy normal mampiaha rehetrarehetra dia vérifier-ny ery amin'ny fokotany nanaiky amono sy nanaiky chef fokotany dia hita tokoa fa nampiembotra be dia be an'ireo olona zay saika angalabato satria nisy karapifidianana karapanondro aloha no tena hita hoe misy tsizy mihitsy nandeha tao ny antony dia tsotra ihany tsy sambotr'olona nieritrery teo alarobina ambony olona hoe iady aman'olona fa nitanjona dia hoe ahoana ny ampangaraharaan'io zavatra io ary hita fa nisy fihemorana be dia be ilay zavatra nandeha tamin'ny premier tour satria dia lasa ny K25 daholo ny bureau de vote valy teo alarobina ambony loha rehefa lany izy hoe lany zany rajoelona hoe amin'ny tena mangarahara sy madio zay zany safidy bahoaka fa raha ohatra kosa tsy mangarahara amin'izao voka-pifidianana efa hita fa faible be zao participation faible tsisy fanjakana ovaniny ao na iza nitondra eo na iza nitondra eo amin'io zavatra amin'izao io fa afaka roa taona dia tsingidina indray ary zay ny ampisehoana koa ny zanakidada rehetrarehetra itsika mila mijoro hatramin'ny farany fa maro anisy tsika indrindra fa manodidina ny tananarivo be dia be ny toerana lalitsika ka tsy ho avelan'ny olona viraviraina ohatr'izao tena ino aloha tena vokatra feno alatra manara-penitra iny tena hoe iny tena fifidianana feno alatra manara-penitra vao maraina ve dia efa hitanao alabato hoe tsy alabato hoe roa alabato hoe tsy ka zao le izy za efa firy taona nanoana amin'ny président Ravalmanana fa raha zay menakafy tsy manaiky an'io voka-pifidianana io fa avoa ny voka-pifidianana tena marina ny any ambanivohitra rehetrarehetra any manjaka dada fa tsy hoe ataonao titre zay azahoan'ny numéro 13 vato betsabetsaka dia ino no anao dia anadominao ny sainy malagasy hoe rajoelona mitarika fa avy aloha le fifidianana andeha amin'ny ara-dalàna avoa ny tena safidym-bahoaka zay tsy voavidy vola safidinay tsy amidy fa ny safidinay numéro 25 dia mivoaka avoa ny marina seny menakavy fa enjehan'ny eritreritrinareo nareo raha ohatra zao foana nataonareo fifidianana tsy manjary io ary raha mpitondra efa namotika firenena mbola hiverina hitondra amin'ny Madagasikara eto zava-doza hatramin'ity zanako teo ary angamba tsy haiko hoe ohatrinona Nicolas ny avaka fotoana fohy ka io dia manentana ny seny izy avoa ny tena marina za fenipenina ohatran'izany le izy raha sanatria voavidy vola nareo vahoaka malagasy firipolo tapisa tsy anaiky an'io ary tsy voavidinareo vola mandrakizay ihany konko avoa ny marina tsy aka-dalàna iny ary namadika voka-pifidianana izy mifahitana azy dia manaraka izay mifahitako azy koa ny mpanara-masontsika any amin'ny seni zany ohatra ny efa zavatra vita any amin'ny CRNV no mivoaka any dia any amin'ny CRNV mihitsy zany no ilaina mafy ny fanaraha-maso raha navokatsy ny seny vokatsy navoaka ny seny aloha amiko dia tsy raro mihitsy satria ny antony voalohany indrindrany manao teny tsy valiana ry zareo faharoa ahodikody le vato sy le famoahany an'le vato ary magaga sy tena mahatalanjona atsam'izay ny siny fifidianana teto Madagasikara ny etam-pivoatany aloha voalohany indrindra no mivoaka vao manaraka ny any amin'ny sisiny gaga nefa zay ankehitriny fa noho ny any sisiny indray no voaka amplisin'izay le hita mihitsy hoe tena mitongilana ry zareo fa manohy tsara vela tsisy mandainga fotsiny fa ny dada mandresy fantatray fa ataovy ny confrontation apitao mivato rehetrarehetra dia hiteo marina fa raha resy amin'ny famarinana zanak dada manginy fa raha tsy resy amin'ny famarinana kosa joratra amin'ny farana zay fahitako an'ilay vokatra senia dia tsy mazava satria zao raha ny tokony izy dia tokony avoakany tsy kelikely isaky mifokotany mivoaka ny voka-pifidianana fa dia gaga be zahay lahatrany amin'ny TVM fa tonga dia mitambatra par district dikan'izany dia misy afepeninao fa raha ny fahalalahana azy dia tsy zany tokony voka-pifidianana fa mitarika ambony be dada dia le azahoany dada vato ambany no alefa melo ohatra tiliara faritsava tamatavy any amin'ny sisiny ambany any ka noho zany dia mangataka mba ho ataony seny bureau de vote par bureau de vote io atao confrontation normale dia mazava fa raha resy dada manginy zahay manginitsika fa raha ohatra kosa ka zany normal alao mbo andeha normal bureau de vote par bureau de vote raha ampatsiahivina tokoa
tsy vao izao no hita taratra teny amin'ny fomba fiasana ny fitanilany seni fa efatra amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Izao indray ihany koa dia tsy misy fandraisana andraikitra mihitsy na avy amin'ny seni na avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ireo hita sy mitohaka amin'ny tenda fa alatra bevava ataon'ny kandida laharana fa 13 dia mbola veriny ihany arety izany ny fanontaniana. Inona ary no andrasana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra? Tahotra sa firaisana tsikombakomba? Pitarika ambony ao amin'ny K25 no naratra mafy, voadarika vody basy, Andriamanana Ranaivo Malala Mamianitra no anarany. Kolonely tao amin'ny tafika malagasy izy, fa efa misotro ronono kosa ankehitriny, sady mpiara-miasa akaiky amin'ny lehiben'izany fandrindrana ankapobeny fampelezan-kevitra Serge Zafimahova. Etsy andanin'izay rehetra izay dia nitarika sy nandray anjara mavitrika tamin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida Ravalomanana marika teny mahitsy ihany koa izy, ary tsy nikely soroka mihitsy tamin'ireo ezaka rehetra natao mba hampandany io kandida izay notohanany io. Raha ny vokatra vonjomaika voaray hatramin'izao dia mitarika lavitra ity kandida ity eny mahitsy eny. Nitrangana zava-doza nefa teny an-toerana tamin'ny alin'ny zoma 2 Desambra ifony Sabotsy 2 Desambra 2024 satria tokony tany amin'ny 12 alina tany hoany dia nisy lehilahy niisa 4 sady ny rongo basy mahery vaika nanafika ny tokantranon'ity kolonely efa misotro ronono ity. Mariana moa fa efa tampo-tanànany mahitsy sy ny fianakaviany no mipetraka. Raha ny fitantarany sy ny iray amin'ireo mpiray-tam-po aminy dia namaky ny varavaran'ny trano ireo olona efada ireo ka avy hatrany dia nidaroka mafy ny tompo-trano tamin'ny vody basy. Vaky noho izany ny lohany ity farany sady voaringotra mafy ihany koa ny sofiny. Voaratra ihany koa ny sandriny sy ny tanany raha izy niezaka ny hiaro tena iny. Nahavita ny antsovonjy ihany ity kolonely ity talohany tsy natsiarovany tena intsony noho ireo daroka vody basy nahazo azy. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao manodidina ny fifidianana izay hatrany isika. Tompon'andraikitra voalohany tamin'ny zava-nitranga ao anatin'izao fifidianana izao ny fitondram-panjakana hoy ny filoha-hevitry ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Nosingan'ny manokana tamin'izany ireny famoizana ain'olona sy fandratrana nandritry ny androm-pifidianana ireny izay mbola tsy nahenonina feo avy amin'ny fitondram-panjakana hatreto. Pirofo izany fa mitanila ary tsy mijoro amin'ny tsy fiandanina ny fitondram-panjakana hoy hatrany ity filoha-hevitry ny mpitsara ity. Raha itsika ary ny fanampanazavana tanteriny Edena Elia sy Mathieu Princy. Manoloana ny herisetra izay nitarika fahafatesana ho an'ny solotena ny kandida marika Ravalomanana tao anatiny ny androm-pifidianana iny, tsy mbola nisy fanambarana, tsy mbola nisy fandraisana andraikitra natao ny fanjakana hatreto. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany anefa ny fitondram-panjakana hoy ny fanehoan-kevitry ny SMM nampametra-panontaniana hoe aiza ilay tsy fiandaniny ny mpitondra manoloana izany. Ny zava-pirotrany tokony mpitondra fanjakana mihitsy nanao déclaration. Jereko anareo fotsiny le tary à Strasbourg ny président de république mihitsy ny déplacé tany an-toerana, ny procureur de la république ny manao intervention rehetrarehetra miresaka ny situation. Netsika teto zany tsy nahita tompon'andraikim-panjakana niteny tamin'iny la neutralité de l'administration. Manahoana ny am'izay? Androany maraina zao avao nahita ny vice président CENI nanazava hoe handeha hamonjy ny asandry zareo le délégué eny an-dalana izy nifanena amin'ny dahalo de zay ny nahavoatifotran'izy mirahalahy ka maty tsy radano. Amin'ny jour ny élection izy inona ny tsy hanaovan'ny fanjakana fanambarana mihezinezina amin'ny zavatra ohatran'ireny. Inona ny position ny fanjakana amin'ny zavatra ohatran'ireny? Ordre public no menacé amin'izany, ny fanjakana no premier responsable amin'izany. Efa nanomboka tamin'ny fampelezan-kevitra fiodinana voalohany no niara ny herisetra avy amin'ny mpanohana ny kandida Andry Rajoelina, ny mpanohana ny kandida marika Ravalomanana.
isan'izany ny fanaparam-pahefana sy ny raha-matahory ataon'ny solom-bavim-bahoaka mapara teny amin'ny boriboritany fadimy. Fa ny tena nisongadina dia ireo naharatranany delege ny kandida marika Ravalomanana teny amin'ny faritry Farafangana izay mbola eo andalam-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanaovana raha-matahory ireo mponina tany Morondava mba tsy hifidy. Ary ny nampalahelo dia namoizana ny ain'ireo solotenan'ny kandida marika Ravalomanana miisa 2 tany Ankazoabo raha avy nanatitra ny voka-pividianana izy ireo ny aliny 7 Desambra iny. Tsy nisy sanandray andraikitra afa-tsy ny kandida marika Ravalomanana irery ihany no nijery izany akaiky. Mametraka ayay araka izany ny vahoaka malagasy hoe nafenina aiza ny fahefan'ny mpitondra fanjakana rehefa sendra ny toe-javatra toy izao, indrindra fa ato anatin'ny fotoam-pividianana. Rehefa sokajin'olona toy ny ahoana no ny aram-boina vao tokony andraisana andraikitra, hita mibaribary izao fa tsy ny fahatomombana ny fividianana no katsaina fa ny fahatomombana ny seza iakaran'ny kandida tohanan'izy ireo. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray no entintsika anakatonana ny vaovao amin'izao alina izao. Amin'izao akatoko ny fety ny krismasy izao dia efa manomboka hitantaratra eny an-tsena ireo karazam-borona amidy ahitana ny vorontsiloza sy ny gisa. Nambaran'ny mpivarotra nefa fa somary mangingina ny tsena lohatreto ary somary malaindaina ireo mpividy. Marihana moa fa tsy dia nahitana fiakarany loatra ny vidim-borona tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Rahantsika ary ny makasika izay tateriny Noro Fitiavana sy Erizora Jaonarivony. Somary mbola manginginina ny tsenamorona eny an-tsena amin'izao raha ny teny Anosibe manokana. Tsy mbola betsaka araka izany ireo mpividy ary zara raha malavorona roa isa ireo mpivarotra nanontanianay ao anatin'ny ray andro. Raha ny vidin'ny vorona kosa tsy dia nahitana fiakarany loatra izany tamin'ity taona ity. Ho an'ny vorontsiloza dia manodidina ny iray ariary eo ny vidiny, raha toka manodidina ny 5 alina ariary eo ny gisa ary manodidina ny 2 alina ariary eo ny gana sy ny akoho. Fa rehefa 23, 24 eo zany be dia be maka satria misy mbola misy maka mivarotra ny Analakely, mivarotra ny Andravoahangy mbola maka eto aminay. Dia izay mahatonga ilay izy matetika zany izy 24, 25 maraina efa kelikely sisa justa mandany. Marina moa fa faritra maro no anafaran'izy ireo ny vorona, ahitana ny avy any amin'ny faritra Fianaratsoa, Ambositra, Antsirabe, any Mahitsy, Fenoarivo, Ambohimanarina. Raha ny fanazavanana hatrany, ny gisa sy ny vorontsiloza no tena be mpividy kokoa raha mihoatra amin'ireo vorona hafa. Ankoatra izay, ny alatsinainy izao no antenaindreo mpivarotra fa ho tsara ny tsenam-borona raha toka somary nangingina aloha izany hatreto. Tapitreto ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrana tomboky lasy sy tomboky vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ary manome fotoananao amin'ny alatsinainy toy izao indray. Veloma tompoko.